eny Andriamanitra manana hevitra heverina antsika indraindray ampandrasin'Andriamanitra fotsiny tsika patience fotsiny aloha indraindray mety mandeha ihany ny zavatra ataonao indraindray misy blocage indraindray misy mivandra indraindray fa Andriamanitra zany manana ny hevitra heverina antsika foana izy fa nisy azontsika atao dia mijanona en position andray ny fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izay fotsiny zany raha manome zavatra anao azao ka avokona anao ny tananao move ho azonao le izy ameko anao le izy fotsorako iny ary raiso nefa ny tananao mivokona de latsaka ho azy le izy de zavy iny tsy nanome am'izay ka ohatray koa Andriamanitra tsika zany mijanona en position andray izay valimbavaka zay foana na hoe fanatanterahana ny teny fikasan'Andriamanitra izay maka ohatra ihany eny amin'ny tantaran'ny Abrahama sy Sara raha namangy any Sara ireo anjelin'Andriamanitra ka niteny hoe amin'ny heritaona ohatr'izao de anananaka Sara raha tova ka ny sara-pandriana izy mivady fa tsika rehetra mahalala fa ny mpivady mba hanananaka de misy relation intime amin'izy ireo miara-matory izy fa raha niteny Sara hoe tsy mahavita an'izay intsony efa antitra atopokolahy koa efa antitra fa tsy mahavita an'izany intsony fa aleo samy matory amin'ny fandrinany mova tanteraka ilay teny mova nanananaka izy ireo mova nisy Isaka na de hoe fa teny fikasan'Andriamanitra aza ka zany hoe mba hatanteraka ny tenin'Andriamanitra miara-matory izy mivady mitoejaza Sara na de fa antitra aza dia tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ka toy izany koa izao senao aoka tsika hijanona en position mba hatanteraka izay teny zay foana tsy hoe koa manome kody main'Andriamanitra ianao am'izay fotoana izay hoe tahaka ny nataon'ny Sara teo aloha hoe amboamboarina ty mba hatanteraka an'izay fa kosa avelatra ny tananao andray an'izay fikasan'Andriamanitra izay tahaka ny Josefa ihany raha tany amponja izy ny avinavina hoe tsy araka le voalazako ty hoe tsy resaka amin'izaniza fa mibody amin'ny coin ery izy mijanona amin'ny coin ery tsy resaka amin'izaniza mihitsy mety tsy ho fantany mihitsy ny nofony reto mpifatitry ny Farao reto raha hoe tsy nanetry tena izy ka nifanerasera tamin'izy ireo de tsy tanteraka mihitsy izay satria izay no lakile no men'Andriamanitra azy izay efa nomeza-pahasoavana zay mahay mandika nofo izy na nofo reto olona reto ndatana nofony izy da teoriana indray na nofo Farao tsisy afaka nanazava ny nofony Farao tsaroa ny ilay mpitondra lehibe ny mpitondra kapoakan'ny Farao hoe ay tokoa moa misy an'izay lehilahy Hébreu zay any amponja tamin'izay tany amponja de izy rery ihany no na afaka nanazavanay ny hevitry ny nofonay ka sao mba afaka mahay manazava ny nofonao izy Farao bakitsika ny teny eto amin'ny Genesis toko faha 1:20 Genesis toko faha 1:20 dia ny andininy faha 4:20 bakty zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia naniraka Farao ka napaka ny Josefa dia nalaina fainga niala tao an-davaka izy ary nanaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy dia nakany amin'ny Farao. Halleluja tonga ny fotoan'Andriamanitra tonga ny fotoan'Andriamanitra izay anandratana ny Josefa tao anatin'ny 3 taona rahavana no namola volan'Andriamanitra any Josefa angamba Josefa fa tsy natadidy an'ilay nofony tany aloha intsony na koa hoe natadidy ihany izy fa de tena hoe nanana faharitana izy ny Andriamanitra ny razako de ny Andriamanitra izay tompoko de marina amin'ny teniny fa rehefa miteny izy de eny ary amen. Halleluja ka de tonga ny fotoan'Andriamanitra natsiaro an Josefa Andriamanitra ka hoy ny teny dia naniraka Farao ka napaka an Josefa dia nalaina faingana niala tao an-davaka izy. Halleluja tonombavako aminao amin'ny teny io tia tonombavako aminao amin'ny teny io tia amorona circonstance eo amin'ny fiainanao Andriamanitra mba hanalana anao any an-davaka naiza toerana misy anao amin'izao fotoana izao Andriamanitra ny atsiaro ny teny fikasana izay napetraka teo amin'ny fiainanao ka dia hiala amin'izany ianao ary asandatra Andriamanitra amin'ny fiainanao ho tonga amin'izay fa nanoratana anao ianao tsy misy sakatsangana intsony tsy misy blocage tsy hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao atsiaranao any an-davaka ka dia hasandatra ianao ary atao anatin'ny 20 taona quelques secondes quelques minutes niova ny fiainan'ny Josefa ilay Josefa zay andevona midy ary natao amponja no niendrikendrika izay zavatra tsy nataony akory nasandatra Andriamanitra izy ka izy nanapaka ny Egypte ary manontolo Farao dia ny lohabava mihitsy fa ny anarany ihany no mampiafa anazy satria ny zavatra rehetra tao Egypte dia teo ambany fahefany Josefa avokoa izany.
Haleloia. Manana ny hevitra heverana antsika Andriamanitra. Aoka tsika tsy haningana ny zanatoatr'Andriamanitra. Fa raha vao maimaika ianao, averina any amin'ny ambandray. Amboarina Andriamanitra tsika, volavolaina isika. Raha tsy nibrizen'Andriamanitra Josefa tsy nazaka an'izay mihitsy. Fa raha manohy ny vaky-teny any ianao amin'ny boky ny Genesisy io, any aoriana any nifanena tamin'ireo rahalany izy, nitomany ny gogogo, nitomany izy, tsy hoe ranomasom-pifaliana fa niverina tamberina taminy zany ny zavatra rehetra ny ainany, voalaza ny tenin'Andriamanitra fa na ifarao azy na eno ny fotoman'iny, satria tsarony mangiry firenenatiny le izy kanefa ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa tsy ny sitrapo. Rehefa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy arahana. Raha ohatra ny fitrapon'olombelona zao dia mideklare vazansa ataovy mahita fa arakaraka nanaovany ianao hatramin'izay, fa ny sitrapon'Andriamanitra kosa tsarovo efa nibrizeko ianao. Dia nanaiky Josefa. Amen. Ka tsarovo tsara ny tenin'Andriamanitra eto hoe nalaina avy tany an-davaka Josefa. Nalaina avy tany an-davaka Josefa ary nosoloana akanjo baovao. Haleloia. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia efa olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha. Izay ny hoe vonona ny momba ny tena rehetra, brizena mihitsy aloha ianao esorina ilay zao. Fa raha tsy izany dia lasa fanimbana ho an'ny tenantsika sady fanimbana ho an'ny hafa ihany koa. Ka aoka ataontsika ho zezika avokoa ireny fanamboaran'Andriamanitra ireny, mba hitongavana amin'ny tanjona izay fanamratan'Andriamanitra antsika. Betsaka ny zavatra lalovana fa izao Andriamanitra dia eo foana izy ka hoy Davida manao hoe na handalo ny alika amin'ny fahafatesana aza dia tsy mba natahotra. Amen. Aza maimaika fa miasa amin'ny fotoanany Andriamanitra. Ka hoy aho hoe anio amin'izao ora sy fotoana zao tsy fantatro inona no teny fikasan'Andriamanitra aminao, ka ozy ianao mieritreritra mihitsy ianao hoe efa adinon'Andriamanitra mihitsy angamba. Andriamanitra dia tsy mba manadino raha avina. Andriamanitra dia tsy mba manadino, fa zao kosa afaka tany an'Andriamanitra ianao. Tsarovo tsara noa mianakavy raha teny anatin'ny sambo fiara izy ireo dia voalaza any amin'ny Genesisy toko 7 any hoe 7 na 9 izay hoe natsiaro any Noa tao anaty sambo fiaran'Andriamanitra ka dia nandritra ny rano. Zany hoe aoka tsika ho vonona lalandava amin'ny fiasan'Andriamanitra. Aoka tsika ho vonona lalandava amin'ny fitondran'Andriamanitra tsika. Fantatro na efa fantatrao hoe inona ny antom-pisinao aty ambony tany, inona ny antson'Andriamanitra aminao. Fa raha ohatra hoe natsoan'Andriamanitra ianao mpampianatra, mba aoka ianao mba interese amin'ny zavatra hoe ohatra hoe natsoan'Andriamanitra ianao ho lasa apôstôly, mba mamaky baiboly, mafataro ny tantara, mianara teny Hebreo mihitsy raha ilaina zany, mianara teolojia, satria hoe mba fantatrao ny zavatra tokony ho ataonao. Raha natsoan'Andriamanitra ianao hoe comptable, mianara amin'izay koa, fa tsy hoe koa rehefa tonga amin'ny fotoana dia haiko automatika zany. Tsika koa zany mila manome ny avy-pany avy amintsika mba interese amin'izay antson'Andriamanitra izay. Raha natsoan'Andriamanitra ianao ho pasteur, mba ianaro hoe inona moa ny asan'ny pasteur, inona ny tokony ataoko amin'izany, sao dia tsy ho haiko le izy ka lasa animba ny hafa sy animba ny tenako ihany koa. Amen. Indraindray mieritreritra tsika hoe za natsoan'Andriamanitra ataoko hoe ho mécanicien, fa za tsy hanao mécanicien fa aleoko hanao comptable, fa tsy maintsy averin'Andriamanitra ny mécanicien ianao satria fa anona natsoana ianao. Tsika rehetra ireo zany dia mana ny atom-pisintsika ety ambonin'ny tany. Misy ny efa mahalala, misy kosa ny mbola tsy mahalala. Ho an'izay tsy mahalala moa dia afaka manontany an'Andriamanitra, inona moa zany Andriamanitra ny tena asako, inona ny tena nanatsoanao, inona ny antom-pisiko ety ambonin'ny tany, inona no zavatra tena hoe mahalezy ianao amin'ny ataonao zany, inona ny tena zavatra hoe hitanao hoe avy amin'Andriamanitra mihitsy ity. Indraindray ianao mieritreritra hoe za dia ho lasa renim-pianakaviana epanoui ao anatin'ny tokantrano, kanefa nanatsoan'Andriamanitra anao ohatra ataontsika hoe religieuse, ianao hiteza zazakam-boty, anangana ireny toby fitezana zazakam-boty ireny, m'interesse amin'izay ianao hoe ahoana moa zany fomba fanatonana zaza. Miezaka tsika mamantatra tsara hoe inona ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mba tsy ho diso lalana itsika, mba ataontsika mba tsy hataraiky ny
antsin'Andriamanitra ny fiainantsika. Mety tena antsoin'Andriamanitra ianao ho directrice na orinasa kanefa ho ianao leo ihany ianao fa midemy anazy fa tsy mahavita hivaky lohany fa tsika zany manaiky etsany ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika satria Andriamanitra mahalala ny hevitra hiheveranantsika tsirairay avy. Amen. Ka dia ndao aritsika hivavaka ireklamy amin'Andriamanitra, angataka amin'Andriamanitra hoe inona no antony isitsika ety ambonin'ny tany. Ao anatiny ity hira ity dia anao vavaka izaho sy ianao ary ianao ihany koa mivavaha mangataha amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra fataro ny momba ahy raha diso lalana aho, raha tsy ity asa ataoko ity no nanatsoanao ahy tario amin'ny lalana tena izy fa ianao ilay Andriamanitra mpanokatra lalana. Amen. Ndao aritsika miaraka hivavaka. Haleluya, Jehovah Rainay. Ianao ilay Andriamanitra mahalala ny fiainanay rehetra. Voasoratra fa nanisa mivonodoanay dia fantatrao izany. Ndreto izay hainao tao ny zavatra rehetra. Mangataka aminao izay Andriamanitra Rainay. Ampahafantaro anay ny antom-pisinay eto ambonin'ny tany. Ampahafantaro anay ny antom-pisinay eto ambonin'ny tany. Fa matombo mbola velonay izay, matombo mbola manana fofinaina, mbola mandre zao afatrao izao ka tiana ho fantatray Tompo ny antom-pisinay ny antom-pisinay eto ambonin'ny tany ary tsy hiala amin'izany lalanao izany izay. Rainasina tsarovina ny teninao anao, hainao atao ny zavatra rehetra, hainao atao ny zavatra rehetra. Raha io raha ny rahanao ho an'ny Roma Paul apôstôly na dia betsaka aza isampasankana tsy maintsy tonga tamin'izany fa ny teninao dia eny ary ny teninao no ameny ny teninao ihany ny tanteraka. Ampahafantaranay Tompo ny antom-pisinay eto ambonin'ny tany ary aoka izay anaiky ny fitondranao, anaiky ny zanatohatra izay ampitondrainao anay tsirairay avy. Isaora Jesosy eny amin'ny teninao. Halleluja.
que tu peux tout